tontolon'ny baolina kitra ihany raha niresaka ny fikolokolana sy ny sokajy antsika dia iresaka ireo mpilalao fahiny kosa indray dia zareo avy eo amin'ny domonany soavina tsimorano zany ny desa izay rehefa tsy nilalao tsony izy ireo dia mitaiza tanora ihany koa ary mikarakara faninanana eny amin'iny faritra antehiroka iny tsisy zany fa i Rambozafrene na ingoma na irasy rakotoarymanina Kristian na i Kristian kely ireto mpilalao any desa anankireto amin'izao fotoana izao no mivondrona mamolavola ny tanora eny amin'iny faritra iny eo amin'izay sehatry ny baolina kitra izay ihany koa. Eto am-panomboana moa zany dia mamela moa zany nonao mba iarava kely ireo solotenantsika anankiroa izay tafavoaka zany a dia ny knapsa sy ny LGK dia mirarika io zany raha mirary mba tonga midingana lavidavitra kokoa amin'ity satria miankina amin'izay koa moa no iverenan'ny fon'ny olona indray amin'ny fitiavana an'ilay baolina kitra. Baolina kitra moa no resahana dia izay angamba no ohatrany hoe ny fotoana anankiray ny fankahitanay niaraka tamin'ny Kristian kely zany a nananganana ny fikambanana zanaka tehiroka amin'ny raha iny dia tao anatin'izay zany no nahitana le tsirikevitra hoe aloha tsy hiopana fotsiny amin'ilay football zany ny zavatra atao fa misandrahaka amin'ny sport rehetrarehetra ary indrindra moa dia fijerena akaiky mihitsy ny fiainana ara-tsosialin'ny olona tsirairay avy dia efa nanomboka moa zany zay tamin'ny cours gratuit tamin'ny fanomanana ny BEPC sy ny bakanekisy tamin'ny farany teo ary ny CPE. Raha hiditra ranoranona ao anatin'ilay sehatry ny baolina kitra tsika inona le tena hoentinareo ho an'ny baolina kitra zay amin'ny faritra tehiroka iny? Ya eto moa zany dia ohatrany hoe voatonona manokana eto foana moa zany Kristian kely satria isan'ny isaoranay be dia be ato anatin'ny fikambanana izy fa izy angamba no isan'ny hoe tena nanosika indrindra an'ity tournoi ty tournoi zany izay nataona indrindra zany mba ahafahanay mba mifantina an'ireo joueur izay mba hita hoe manana ny talentany amin'ny faritra tehiroka dia izay zany ny antony hoe nanaovana an'ity tournoi ty mba ahafahana mba manangana ekipa anankiray mafy ao anatin'ny commune tehiroka. Misy ary ny antsika karakarainareo mikasika izay baolina kitra iny 7 décembre ho avy izao azonao ambara fofotsy hoe inona io antsika goavana iny? Ny amin'ny 7 décembre zany dia fanamarihana manokana fotsiny a fa satria ny mampiavaka azy zany dia ohatrany hoe karazan'ny fandraisana ny Kristian kely atao tanindrazana satria tonga izy amin'ny herinandro dia ireo ekipa voafatin'ireo zany ny asabotsy le 6 ho raisina ampanaoviny fanazaran-teny dia ny alahady nanasana ny journaliste sy ny DSA ny ex DSA zany ilay mitondra avy ny fanevan'ny Madagasikara teo aloha.